nimauveluna kuadia zamanda azipameluna tesomiantsuana kambaenuina rasuniteniniza mahamunzenana rasuniteniniza Dieu
navitse ilano galapapapasieki Jesosy panjakafono fiainana alowe katsika avako alowe katsika ivavaka navitse ilano galapapapasieki Jesosy panjakafono fiainana ivolananano ni mety nanema pakitaka angaponitami panuka enivava temfalelaso ivolananano ni mety nanema pakitaka angaponitami panuka enivava temfalelaso Jesus tonganga nadansa kalirna sirufa mutsenga mahesa mamenga chahavako sisiki ichichu manuha tongansa nahari baganga fa Jesus tonganga nadansa kalirna sirufa mutsenga mahesa mamenga chahavako ivolananano ni mety nanema pakitaka angaponitami panuka enivava temfalelaso ivolananano
Fisanino pianati Cristi na via Razia Fisanino pianati Cristi sa capeni isika hifampandinika hampandroso Fitiavana Sahazaku Capeni isika hifampandinika hampandroso Fitiavana Sahazaku. Ivavaka isika rehetra misaotra anao zay ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masino noho ny fitiavanao sy ny famindramponao izay mbola mahatozao anay menao tombonandro velonaina soamantsara ary mahatratra ihany koa izao 10 taona ny vondrona zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy izao faly izay satria famindrampo avy aminao izany ny angatanay Jesosy dia osehatra anankiray izay ahafahana mitory filazantsara izany hampitombo ny finoana anagnany ny fitiavana sy ny asa tsara. Hita io ny fampianarana izay atolotra eto mangataka ny fanahy masina hitaridalana ny misaina ahafahanay mandray izany tenao izany. Misaotra Jesosy io. Amen. Ny voalohany teny ry havana dia ny fisoarantsika an'Andriamanitra noho ny famindrampony sy ny fitiavany feno sy tanteraka ka atrarantsika izao 10 taona ny vondrona zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy eo amin'ny tambazotra tserasera Facebook izao. Eo dia isaorana ihany koa ny mpandrindra izay manome anay anjara fampianarana amin'izao fankalazana ity 10 taona ity. Ny angatantsika ny rarena dia osehatra anankiray izay afana mitory ny filazantsara tokoa mizara ny teny fiainana ny teny velona ity vondrona ity ka andraisantsika fampaherezana hitomboana amin'ny finoana sy ny asa tsara ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny fitiavana sy ny asa tsara tarafina amin'ny Korintianina voalohany 13:10. Io no lohatenin'ny fampianarana izay ho azavaina eto. Ny fitiavana sy ny asa tsara tarafina amin'ny Korintianina voalohany 13:10. Hozaraintsika telo ny drafitra izay tondrana izany fampianarana izany. Ny voalohany dia ho resantsika ny fitiavana ao amin'ny Korintianina voalohany 13:10. Ny faharoa dia ny amin'ny asa tsara ary ny fahatelo dia ny fifandraisan'ny zay fitiavana zay sy ny asa tsara. Raha vakitsika ny ten'Andriamanitra izay anankirana izany fampianarana izany dia amin'ny Korintianina voalohany 13:10 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 7 toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjela aza aho kanefa tsy manana fitiavana dia tonga varahina maneno sy kipantsona mikarantsana aho. Ary na dia manana faminanena aza aho ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra aza aho ka mahafindra tendrombohitra kanefa tsy manana fitiavana dia tsinotsinona aho. Ary na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia tolotrodorana aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavana aho dia tsy mahasoa ahy akory izany. Ny fitiavana maharom-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehareha,
tsy mieboebo, tsy manao zay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otrompo, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Amen. Ny fitiavana ao amin'ny Korintianina voalohany toko 7:10. Ity Korintianina voalohany toko 7:10 ity riavana dia mifandray na tohy ny Korintianina voalohany toko 2:20 ihany, izay tondrany Paoly apôstôly fampianarana momba ireo fanomezam-pahasoavana samihafa ao amin'ny fiangonana izany, izay ambarany ao amin'ny 14 hoe zarazana samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Voatanisa ao ireo fanomezam-pahasoavana maro toy ny famonaniana izany, izay lazaina fa mahalala ny zava-miafin'Andriamanitra, ao ny manana fahalalana, ao ny manana finoana, indrindra fa ireo izay manao asa fiantrana ka manome fanagnana ho an'ny malahelo. Kanefa dia ambarany Paoly mazava tsara eto amin'ny toko 7:20 izay misy antsika ity, ary tsy indriany mafy averimberiny ihany koa fa zava-poana izay heverina ho fanomezam-pahasoavana noraisina avy amin'ny fanahy masina raha tsy misy ny fitiavana. Fa na dia manao asa fitiavana mety ahasoan'ny olona aza ny kristiana ao Korinto araka ny fanomezam-pahasoavana izay anagnany, indrindra fa ny fahafoizana amin'ny asa fiantrana, eny na dia ny fanoloran'ny ainy aza dia ambarany fa ho zava-poana izany raha tsy ny fitiavana no manery azy hanao izany. Tatsika amin'ny 7. Fa na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia totrodogana aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavana aho, dia tsy mahasoa ahy akory izany. Inona moa ity fitiavana zay resan'ny Paoly apôstôly ity? Ka antony asian'ny tsindrim-peo manokana eto. Misy 5 ny teny ilazana fitiavana raha amin'ny fiteny Grika, fa voambolana tokana ihany nefa no ilazantsika malagasy azy dia ny amin'ny hoe fitiavana. Ka ny fitiavana izay lazain'ny Paoly apôstôly eto amin'ity Korintianina voalohany toko 7:20 ity, raha jerena ny teny fototra dia ilazana ilay fitiavana agape izany. Miverina imbalo amin'ity Korintianina voalohany toko 7:20 ity, io fitiavana agape io. Ny agape izay ilazana ny fitiavany Kristy izay azony mino, ary io fitiavana io no mampietsika ny ratsambatana rehetra. Ny agape dia inconditionnel izy, izany hoe fitiavana tsy misy fetra ary tsy misy fepetra, fitiavana tsy miankina amin'ny tontolo na ny tranga izay misy zany, tsy mitaky valina izy, tsy misy fiantraikany aminy ny fihetsika avalin'ilay tiavana. Izany ho ilazana fa ny agape dia fitiavana proactive izy fa tsy reactive, mamonjy, manome izy. Noho izany raha milaza i Paoly apôstôly eto fa zava-poana ny asa tsara rehetra izay atao, raha tsy manana fitiavana agape izy, dia izao no tena tongavana riavana. Ny maha ao amin'ny Kristy ny mino no zava-dehibe, ary izay ao amin'ny Kristy no manana ilay aim-pitiavana agape izay tany sain'ny Paoly apôstôly amin'ny 4 ity hoe ny fitiavana mahari-po sady mora fanahy, ny fitiavana tsy mialona, tsy mirearea, tsy mieboebo sy ny tony manaraka. Izany nefa tsy midika riavana fa tsy hoe tsy ilaina akory ny asa tsara na ny asa fiantrana, ary izany indrindra no mahatonga antsika handinika izany amin'ny fizarana faharoa eto dia ny amin'ny asa tsara izany. Ny asa tsara matetika no katsan'izao tontolo izao fatatra mihoatra noho ny finoanan'i Jesosy, ary matetika dia amin'ny alalan'ny haitraitra, amin'ny alalan'ny oeraoera, ny fisehosehoana no ahitana zany ankehitriny eo amin'ny fiarahamonina.
kanefa dia tokony hitandrina itsika sao variana amin'ny asa tsara ka manadino ny asan'i Jesosy sy ny finoany azy. Ary tena fanompoan-tsampy lehibe zany ry havana, satria mahatonga ny olona hatoky ny asany. Mahatonga ny olona hatoky ny asany. Ao amin'ny Romanina 5:7 dia ahitana zao teny zao izay Paoly ihany no miteny azy. Fa ota izay rehetra tsy avy amin'ny finoana. Noho izany dia tsy azo sarahina amin'ny finoana ny asa tsara. Io dia tahaka ny hafanana sy ny hazavana ary ny afo izay tsy mahay misaraka ireo. Raha manka atsika amin'ny Efesiana 2:10 dia zao no voalaza fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Tsy maintsy misy ny fiteraham-baovao aloha izay vao ny asa tsara. Tsy maintsy misy ny olona vaovao vao misy ny asa tsara azo atao. Ary mikoriana vokatra ny firaisanao amin'ny Jesosy zany ny asa tsara izany ho pirofo manamarina ny fankasitrahana ny famonjena izay efa azony mino zany. Noho izany dia azo lazaina ho zava-poana ny asa rehetra atao. Eny ho very anjavona, na dia toa sarobidy aza, na dia toa mateo ty aza, raha ivela ny finoana an' Jesosy sy ny firaisampiainana tanteraka aminy. Ny fampianarantsika Loterana ao amin'ny confession augustana dia manamafy ny amin'ny asa tsara, fa tsy misaraka amin'ny olom-boavonjy ny asa tsara. Asa manambara fahavelomana ao amin'i Jesosy zany, fa tsy asa atao hahazoam-pamonjena akory. Tsarovy fa ny asa zay nataony Adama sy Eva tao amin'ny saedena dia tsy asa natao hitadiavana fahamarinana izany, fa efa nanagnana zany fahamarinana izany. Ko ny asa tsara ataony mino koa no misolo ny tao edena, ka tsy asa atao ho fitadiavana fahamarinana izany ry havana, fa asa atao amin'ny fahafana tanteraka amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Na izany ry havana dia ahoana ary ny fifandraisan'ny finoana sy ny asa tsara, ny fitiavana sy ny asa tsara araka ny Korintiana 1:7 ity. Araka nambarantsika teo aloha dia ny finoana an' Jesosy no loharano iaviany fitiavana agape. Ary ny agape no miteraka asa tsara. Fiainana ateraky ny fanahy masina ny agape. Ny agape no azo lazaina voaloam-bokatry ny fanahy. Araka ambaran'ny Paoly apôstôly amin'ny Galatiana 5:2 fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana. Mariky ny maha-olom-baovao antsika ny fitiavana agape. Io dia tsy hain'izao tontolo zao. Ny tsy fitiavana no mameno ny fony matetika satria eo ambany fanapahany devoly izy ka tsy afaka ny hamoa voatsara dia ny fitiavana. Ka dia ambaran'ny Paoly apôstôly amin'ny 4 eto zay efa novakitsika teo hoe ny fitiavana maharo-po sady mora fanahy, tsy mialina, tsy mirehareha, tsy mieboebo sy ny manaraka. Tsy misy mahatanteraka izany afa-tsy zay ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Fa tsy velona ho an'ny tenany ny mino, fa velona ho an'ny Kristy izy, velona ho an'ny hafa izy, velona hanao asa tsara, velona hanao asa fiantrana. Ny finoana tsy arahan'asa dia diso, ary tsy marina ny finoany. Noho izany dia miavaka ary hafa tanteraka ny asan'ny mino, fa miaina amin'ny fitiavana sy ny asa tsara izy. Misy adievitra ny fanaovan'ny Martin Luther sy Erasme momba ny fahafahan'ny olombelona. Ka amin'izany dia ilazan'ny Martin Luther fa ny sitrapon'ny olona dia sitrapo voafatotra,
izany hoe tsy afaka hanao asa tsara ho any hafa izy fa mikatsaka zay hahasoan'ny tegnany mandrakariva. Kanefa dia ambarany ihany fa raha Andriamanitra ho izy no manjaka ao amin'izany sitrapo izany dia ho afaka amin'ny fahagadrany ny sitrapony ka afaka hiaina amin'ny asa tsara izy. Ny fanahy masina zay raisiny mino noho ny tenin'Andriamanitra no manavao ny sitrapon'ny olona ho amin'ny fanoavana ny sitrapon'Andriamanitra. Ho antsika zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy izay manjoy izao fampianarana izao, ho ny fanevantsika amin'izao fankalazana ity, aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Ny finoana tsy mampidonana-poana, tsy mahay mitoe-pona ny kristianina velon'ny finoana ry havana, fa manao izay hampandroso ny namany amin'ny lafiny rehetra izy. Teren'ilay fitiavana agape izy ka tian'ny namany mihoatra noho ny tenany azy. Azo lazainao tsy mahita fiadanana izy, tsy mahita fifaliana izy raha tsy manompo ny namany amin'ny alalan'ny diakonia zany. Ka ny agape no atao hoe loharano zany diakonia zany na ny asa fiantrana. Tsarovo fa ny fiangonana voalohany dia efa niaina tamin'izany, tamin'ny alalan'ny fizarana sakafo ho an'ny mahantra, ny mativady, ny kambody, tsy manan-kiay. Tahaka izany koa nataon'ny Paoly apôstôly izay nizara mofo tany Troasy araky ny asany apôstôly 20:20. Isika fiangonana Loterana-Malagasy dia manana vina momba ny fahampandrosoana ny olona rehetra sy ny olona manontolo, mandroso amin'ny asa tsara. Aoka ho modely amin'ny fitiavana sy ny asa tsara itsika zanaky ny FLM. Fa tsy ho zava-pona, tsy akory ny asa tsara zay ataotsika, tsy mikarantsana izany rehefa ao amin'ny Kristy Jesosy tsika ka hijoro vavolombelon'ny Kristy amin'ny fitiavana sy ny asa tsara izay ataotsika. N'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Marana
fiansoanao malefakatoko ka momba fantatrao laza Jesosinao efa nity tsy mety tofo nareraka Jesosinao mola nity tsy mafoiana rateraka foailefonao maetirany isambarana anilany izanira ranao azy eziwana foailefonao maetirany isambarana anilany izanira ranao azy eziwana Mare ndraiky moa nareo sanomeka moa ro aloha farangaro mbaovao magnatona itito misy resaka vavandraiky a magnatonganao za misalasa fa ny tomponao samana Fahamarinana irofiagnana hoanao mandrakizay fa izay magnantona azy saulavini kumpantarasy sauveri Mangatungano sami salasal fani tumpunau samanga Fahamarinana irofiagnana hoanao mandrakiza fa izay magnantona azy saulavini kumpantarasy sauveri
panute Emmanuka mamiyevera kamangatunga Dia launi akalana samasua Pautana ruefi sama pisara kaminazi Kuwa mangatunga usasani Aminirani Ori panute Emmanuka mamiyevera kamangatunga Dia launi akalana samasua Pautana ruefi sama pisara kaminazi Kuwa mangatunga usasani Aminirani Mangatunga Kuwa mangatunga usasani Aminirani Hare kamisha Ande ande hare mi saurani zeuva Ande ande hare mi saurani zeuva Anani tiza panu panumpuni zeuva Sizami twesa hawanta nuni zeuva Ande hare kamisha Ande ande hare mi saurani zeuva Ande ande hare mi saurani zeuva Tizai panu puni Zehova Sizai mitwesa hawanta nuni Zehova Fale ibeni fitiavana hifampandinika Fale ibeni fitiavana Sini efa hamidapuni Numeni sanalina tukana Mahana usani uluna Kufisarana ratulusa Fale ibeni fitiavana hifampandinika Fale ibeni fitiavana Sini efa hamidapuni Numeni sanalina tukana Mahana usani uluna Kufisarana ratulusa Asandatu nifampanirana mandilai mahana Pamendikazi nifidera Navuninai samana kizato Asandatu nifampanirana mandilai mahana Pamendikazi nifidera Navuninai samana kizato Misaura nyanarani Asandatu nifampanirana mandilai mahana Pamendikazi nifidera Navuninai samana kizato Asandatu nifampanirana mandilai mahana Pamendikazi nifidera Navuninai samana kizato Misaura nyangarani Amen Ivavaka isika rehetra misaotranao zay ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masinao
noho ny fitiavanao anay ka na dia olombelona mpanota ratsy fahavalonao aza izahay dia tsy nampiova ny mahandriamanitra fitiavananao zany nanaovanao asa lehibe tao amin'ny Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany ho fanalananay tamin'izany maha fahavalo maha olon-dratsy anay izany misaotranao fa tehirizinao azominao ampiainao mandrakariva amin'izany fahasoavanao zany izahay ary tao anatin'ny 10 taona no efa nanambaranao ny teninao sy ny sitraponao indrindra amin'ny mahandriamanitra fitiavananao tamin'ny fikambanany ny zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy misaotranao no izany 10 taona izany mangataka amin'ny fanahinao masina hampamokatra izay rehetra nambaranao taminay tao anatin'izany 10 taona izany misaotranao koa noho ny fotoana izay ahafahanay midera misaotra ary mankalazanao indrindra manambara ny teninao eo ambany fitarihan'ny fanahinao masina amin'izao fotoana izao dia tsy ho anay izay ampitondrainao amin'ny fampianarana ihany fa ho an'izay hihaino sy handraisany ihany koa no angatahanay izany fanahinao masina zany mba hiasaka hampamokatra ny teninao rehetra eo amin'ny fiainanay misaotra noho ny fanomezanao anay fahendrena sy fahalalana ahafahanay mampiasa ny fitaovan-tserasera rehetra mba ahafahanay mitory ny filazantsaranao dia atreo manokana ary ity fotoana ity atreo izao fampianarana izao aoka ianao no hiteny fa ho fitaovana ihany zahay amin'ny anaranao Jesosy Kristy manankirevany Nazareto anangatahana izany misaotra tompo amen fa 10 taona ny fikambanany zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy izay moa no ankalazaitsika amin'izao fotoana izao miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mahatratra an'izany fotoana lehibe izany ho fankalazantsika an'Andriamanitra ho fiderantsika an'Andriamanitra dia nomena tsara fampianarana ao anatin'izany ny tena izay isaorana andreo mpiandraikitra an'izany groupe zany ka ny fampianarana izay nampitondraina ny tena zany amin'izao fotoana izao dia mitondra ny lohateny hoe ny fifandraisan'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny asa tsara ary ny tenin'Andriamanitra perekupa izay aondrenana zany dia ao amin'ny Efesiana 2 ny 9 ka hatramin'ny 10 ovakitsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tahak'izao zany Efesiana 2 ka hatramin'ny 10 fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fandrao isy irehare fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba andehanantsika eo aminy ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny asa tsara mifototra amin'izany perekupa izany no anjarantsika amin'izao ny fahasoavana sy ny asa tsara lohateny lehibe izay mamehy ny maha izy azy ny fiangonana Loterana izany satria mamey koa ny fampianarany mamey ny fiaim-piainany rehetra ao ambadika izany ny fehezanteny anankiray hoe ny filazantsara sy lalàna ary izany filazantsara sy lalàna zany dia mahamanokana ihany koa ny toriteny Loterana raha ambarany hoe filazantsara sy lalàna dia izao izay nataon'Andriamanitra amintsika ary izay ataontsika vokatra mifandraisana izay nataon'Andriamanitra ihany koa ny filazantsara zany dia izao izay ataon'Andriamanitra amintsika ary ny lalàna dia izao izay fiaim-piainantsika sy ny asantsika ary fitondrantenantsika rehetra vokatra mifandraisantsika an'izany ataon'Andriamanitra izany ao ambadiky ny lohateny hoe ny fahasoavana sy ny asa tsara izany mbola ao ambadiky izany teny hoe ny fahasoavana sy ny asa tsara zany ihany koa izay mbola maha izy azy ny fiangonana Loterana ihany koa dia izao
ny fanamarinana na ny fahamarinana amin'ny finoana, satria araka ny fampianaran'ny Paoly apôstôly zay nambarany dokotera Lotera tamin'ny fiangonana tamin'izay fotoana zay, ka nateraka ny fiangonana Loterana de izao zay no amarin'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy sy ny azo ijaliany, ka nandray izany tamin'ny finoana de lasa mpanompo ny fahamarinana ihany koa. Betsaka ny perikopa zay milaza an'izany, ohatra ny Romanina 7:7-20 ka hatramin'ny 9:20 sy manaraka. Manaraka zany ny teny hoe fahasoavana manokana dia hitantsika ao amin'ireo lay teny telo mirafitra eo amin'ny raozin'ny Lotera na lay fitomboky Lotera manao hoe soratra masina irery ihany, finoana irery ihany ary fahasoavana irery ihany. Ny fandraisana amin'ny finoana ny voalaza ny soratra masina mahakasika an'Andriamanitra sy ny asany dia fahasoavana ho antsika izany. Noho izany dia rariny tokoa ry havana ny resahana sy anazavana an'izany fahasoavana sy ny fifamatorana ny fifandraisana amin'ny asa tsara zany amin'izao fankalazana ny 10 taona ny fikambanana ny zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy izao. Araka ny lohateny dia voalohany io jerentsika ny hoe fahasoavana, ary satria faharosady fiteraka zany raha teny hoe ny asa tsara dia zany no jerentsika manaraka, dia andeha hiroso amin'izany fampianarana izany isika. Ny fahasoavana hoy aho teo hoe voambolana anankiray lehibe manany toerany ao amin'ny soratra masina, anambaran'Andriamanitra tena amintsika zanak'olombelona ny hoe fahasoavana. Voambolana anankiray lehibe alalantsika ny maha-izy azy an'Andriamanitra sy ny asany ny hoe fahasoavana, na ao amin'ny testamenta taloha zany na ao amin'ny testamenta vaovao dia manany toerany tokoa izany teny hoe fahasoavana izany. Arak'izany dia andeha ho jerentsika ahoana izany fahasoavan'Andriamanitra zany arak'izay nambarany testamenta taloha azy. Ny voambolana hebreo hoe ezed no nadika hoe fahasoavana ao amin'ny testamenta taloha. Io voambolana hoe ezed nadika ho fahasoavana io dia miverina 570 ao amin'ny testamenta taloha, ary fampiasana azy ao amin'ny testamenta taloha dia mifamatotra amin'ny fitiavana, ny famindram-po, ny fifidianan'Andriamanitra, ny fanekena, ny fiantranony fireneny, mifamatotra amin'izany ny teny hoe fahasoavana. Izao manko ny fidy ny firenena Israely mba ho fananany Yahvé, ny fidy ny firenena Israely mba ho fananany Yahvé, ary noho ny fitiavany azy, noho ny fahasoavany no nanaovany izany fifidianana izany. Ny fifidianan'Andriamanitra ny firenena Israely ho vahoakany manokana na ho zanany na ho fananany manokana dia mamaritra sy maneho ny fitiavany, ny maha-Andriamanitra fitiavana azy. Ny fitiavany manko ny loharano mamaritra sy na antony ny fifidianany azy, zany hoe ny fitiavana tao am-pony no nanesika azy hifidy ny firenena Israely ho fananany. Ny fitiavany zany no loharano sy antony fifidianany ny firenena Israely. Ny fifidianan'Andriamanitra ny Israely dia tsy noho ny fifidianany Israely an'Andriamanitra, tsy noho ny fitiavany Israely an'Andriamanitra, fa noho ny fitiavan'Andriamanitra any Israely ihany. Raha tenenina mifehezanteny tokana zany ry havana dia izao: ny fitiavany Yahvé any Israely manokana noho ny fahasoavany noho ny fidianany azy ho firenena masina ho azy. Arak'izany dia mamaritra ny hevitry ny fahasoavan'Andriamanitra na ny fitiavany ny maimaim-pona na ny fahatsarany izany rehetra izany. Tsy miankina amin'ny fahatsarantsika olombelona ny fifidianany na ny fanehoan'ny fitiavana na ny fahasoavany, fa miankina amin'ny fahatsarany sy ny maha-Andriamanitra fitiavana azy. Izany maha-Andriamanitra tsara sy Andriamanitra fitiavana azy zany dia tsy nahatazamany ny faharatsiany zanak'olombelona,
tsy nahatazamany ny mahafahavalony ny zanak'olombelona satria Andriamanitra fitiavana izy. Izany fitiavana zany anefa rehefa tiany zanak'olombelona atao amin'izany mahafahavalony azy zany izy, atao amin'izany maha olon-dratsy azy zany izy, de fitiavana nanova azy ireo, fitiavana nanala azy ireo tamin'izany faratsiny zany, tamin'izany mahafahavala azy zany, ho amin'ny fahatsarana, ho amin'ny maha olom-baovao eo anatrehan'Andriamanitra, maha olon'afaka eo anatrehan'izay manandevo azy rehetra koa. Ny fahasoavan'Andriamanitra arak'izay efa nambara teo ambony dia mifamatotra amin'ny fanekena izay nataony tamin'ny zanak'olombelona koa zany. Tahaka ny mahafanampaha-kevitr'Andriamanitra manokana ny fanekena izay nataony tamin'ny zanak'olombelona. Ny fanekena moa dia izao, izy Andriamanitra mamatotra ny maha izy azy rehetra amintsika zanak'olombelona mba hahatonga atsika zanak'olombelona ho zanany, ho ankohonany indray. Ka mifamatotra amin'izany ny fahasoavany. Ny fahasoavana ary dia antsoina hoe fanekem-pitiavana ihany koa. Mamaritra ny fahasoavana arak'izany ny fanekena. Fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny olona, izy mamatotra ny tenany, ny fiaimpenany sy maha izy rehetrarehetra amin'ny olona mba hahatonga zany olombelona zany iaina amin'ny fiainana izay iainany, noho ny fitiavany no nanatanterahany an'izany. Ny fahasoavana ary dia ilazana ny toetr'Andriamanitra izay sady tsy miova ny tsy mivadika amin'ny fitiavany tamin'izany fanekeny zany. Na de mivadibadika aza ny zanak'olombelona, ny firenena izay fanofidino azy, dia nitoetra ho mahatoky tamin'izany fanekeny zany mandrakariva izy, noho ny fitiavana tao anatin'ny fony, noho ny mahandriamanitra fitiavana azy, noho ny mahandriamanitra ny fahasoavana azy. Maneho ny fahasoavany sy ny fahatsarany izany. Mifamatotra amin'ny fanteferany sy ny famindram-pony ary fiantrany ny fireneny koa fahasoavany. Ny famindram-pony no antony fanteferany, ka niantrany ny olombelona mpanota, nanaovany ny fanekena taminy, ny fidianany azy, nanaovany ny asa-pitiavana na ny fahasoavana taminy. Amin'ny teny hafa ry havana, ny fahasoavana dia anambarana ny toetr'Andriamanitra izay nasehony tamin'ny fanorenany ray ny fifandraisana tamin'ny olona, teraky ny fanapaha-keviny samirery zany, ary mampiariary mahandriamanitra mahatoky azy amin'ny alalan'ny fanatanterahany izay nampanantenainy izany, asa-pitiavany izany. Ho famonjena sy ho fahariana indray, ary ho fikarakarana ny olona mba iaina amin'ny fiainana izay iainany ihany koa ny fahasoavany. Ny testamenta taloha ary dia mampianatra fa Andriamanitra ny fahasoavana ny Andriamanitra izay nivavahany zanak'Israely tamin'izay fotoan'izay. Miariary zany teo amin'ny fidianany azy, tao amin'ny famindram-pony, tao amin'ny fiantrany, tao amin'ny fanaovany ny fanekena taminy, tao amin'ny famelan'ny helony, ary tamin'ny fanekeny ny fomba fanao rehetra tao amin'ny tempoly, mba ho fanolorany ny famelan-keloka sy ho fandraisany ny zanak'Israely izay nividino vahoakany izany famelan-keloka izany. Amin'ireo rehetra anambara ireo dia manambara tena ho Andriamanitra tia ny mpanota Andriamanitra, ka mandray ny inisiativa rehetra ho famerenana ny olona indray ho fanafahana azy tamin'izany mahampanota azy zany, mba ho olom-baovao iray aina aminy, hiara-monina aminy. Ary izay no hevitry ny hoe Andriamanitra ny fahasoavana, Andriamanitra mpanavitra izay nandevozina ny ota sy ny fahafatesana ary ny devoly. Raha izay ny fahasoavana araka ny testamenta taloha, dia ahoana kosa ary no anambarany ny testamenta vaovao azy. Izay koa no hidirantsika amin'ny hoe ny testamenta vaovao sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny testamenta vaovao ry havana dia manohy sy mamelatra izany fampianaran'ny testamenta taloha momba ny fahasoavana izany. Tao amin'ny Jesosy Kristy sy ny asany teo amin'ny hazofijaliana no namelaranyireo mpanoratra ny testamenta vaovao izany fampianarana momba ny fahasoavan'Andriamanitra izany. Ary amin'ireo mpanoratra ny testamenta vaovao dia i Paoly apôstôly no tena mampiasa zany be indrindra. Ny voambolana hoe karis no nadika hoe fahasoavana. Ny voambolana grika hoe karis no nadika hoe fahasoavana. Ny roapahatelony izay ampiasany ny testamenta vaovao azy
dia io Paoly apôstôly no mampiasa azy. Zany hoe raha iny 450 nampiasain'ny testamenta vaovao zany, ny 100 eo amin'izany dia hita avokoa amin'ireo soratry Paoly apôstôly. Araka amin'ny Paoly ary dia ilazana ny totaly be ny fanavotana na ny famonjen'Andriamanitra ny olombelona mpanota tao amin'ny Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany noho ny fitiavany azy ny fahasoavany. Izao no ambarany eo amin'ny Efesiana 2:5 fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany. Araka ny testamenta vaovao, ny fahasoavana dia tsy andraisan'ny olona anjara mihitsy na hitakian'Andriamanitra tambiny avy aminy mba azony azy, fa tahaka an'izay efa rentsika nampianarana testamenta taloha ihany, asan'Andriamanitra irery tao amin'ny Jesosy sy ny azo fijaliany izany. Ny any anjaran'ny olona ry havana dia izao: ny mandray izany amin'ny finoana ary ny makasitraka azy. Ny teny hoe makasitraka dia nadika hoe karis, lay teny nadika hoe fahasoavana ihany koa ao amin'ny Paoly apôstôly. Tsy zavatra takina amin'ny olombelona zany, fa izao fanomezam-pitiavana, valy teny tandrify ihany ho fanomezam-pitiavana an'Andriamanitra izay manolotra azy zany, tsy vidiny, tsy takalony, fa valy teny tandrify ho izany fanomezam-pitiavana avy amin'Andriamanitra izany ihany. Ny fahasoavan'Andriamanitra tahaka an'izay tao amin'ny testamenta taloha ihany koa dia manova ny olona mandray azy amin'ny finoana ho tonga olom-baovao. Tsarovy ilay fanazavana teo hoe olona ratsy, olona mpanota, olona fahavalon'Andriamanitra no tian'Andriamanitra kanaovany asa ary tolorany zany maimaim-poana tao amin'ny Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany, dia rehefa mandray zany ny olona dia manova an'ilay olona mandray azy ho tonga olom-baovao ilay fahasoavan'Andriamanitra. Mampiariary sady vavolombelony zany ny asany, ny fitondran-tenany ary ny fehpenany rehetra. Raha fehezina ny fanasoavana araka ny testamenta vaovao dia manasongadina ny fahalehibiazan'ny fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao izay simba sy loha ary tambany fanandevozan'ny ota sy ny fahafatesana ary ny devoly. Satria vokatry ny azo fijaliana ny fahasoavana dia mirazotra amin'ny filazantsara izy, mirazotra amin'ny famonjena izy, mirazotrana mitovy hevitra amin'ny hoe fanavotana izy, mirazotrana mitovy hevitra amin'ny hoe famelan-keloko izy, mitovy hevitra amin'ny hoe fampiavanana izy, amin'ny fanamarinana, amin'ny fanekena, ireo voambolana samihafa izay ilazany ny mpanoratra ny testamenta vaovao, lay asa tokana izay nataon'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izany. Fa raha hitodika amin'ity pereko-panjarantsika ity isika, andeha ho faritantsika kely ny atao hoe fahasoavan'Andriamanitra araka izay entantsika azy ao amin'ny Efesiana 2:5-10 zany. Araka nambara teo ambony ry havana, mamitina ny fampianaran'ny Baiboly momba ny fitiavan'Andriamanitra ny zanak'olombelona manontolo ny atao hoe fahasoavana. Ary zay no ambarany'ity pereko-pa anjarantsika ity ihany koa, milaza hoe fa fahasoavana ny namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isy irehare. Ny fahasoavana eto ao anatin'izany fehezanteny zany, fa fahasoavana no namonjena anareo. Ao anatin'izay fehezanteny zay dia midika fa ny fahasoavana mira famonjena, mira famonjena. Inisiativa nyraisin'Andriamanitra noho ny fitiavan'ny olombelona mpanoto zany, dia eto dia lazaina tsara ny hoe ary izy avy amin'Andriamanitra zany fa tsy misy mihitsy avy aminareo zanak'olombelona zay nandray azy. Izany fahasoavana mirazotra amin'ny famonjeny zany dia mirazotra ihany koa amin'ny hoe famoronana olona ho vaovao. Ary zay ilay ambaran'ny 10 amin'ity, voaforona tao amin'ny Kristy. Andriamanitra miasa manatanteraka amin'ny famonjeny, midika fahasoavana. Fa raha fahasoavana mira famonjena, ny famonjena mira famoronana ho olom-baovao. Teo ambonitsika dia nilazany hoe izay mandray ny fahasoavan'Andriamanitra dia voaovany zany fahasoavan'Andriamanitra raisiny zany ho tonga olom-baovao. Ka eto ilay fahasoavana dia mamorona ny olona ho tonga olom-baovao indray. Zany hoe famerenana n'ilay olombelona mpanota ho amin'ny ota
ho amin'ny tsy fiziana aloha zay le fampiraisana azy amin'ny Jesosy Kristy sy ny azijaliana na piraisina tamin'ny fahafatesina averina ho amin'ny tsy fisiana aloha ilay zanak'olombelona ary rehefa avy eo dia foronina miainga amin'izany izy naverina ho amin'ny tsy fisiany zany olom-baovao indray. Ny Romanina 1:9 sy manaraka, ny Kolosiana 2:12 milaza an'izay. Ary raha mampianatra momba batisa kristianina Paul dia zay no ampianarany azy. Ary zay mampatonga azy olom-baovao, izy lay fahavalo, izy lay mpanota averina ho tsy misy loha tamin'ny fampimbonana azy tamin'ny Jesosy sy ny azijaliany. Fa foronina olom-baovao indray tamin'ny fampiraisana azy tamin'ny Jesosy nitsangana tamin'ny maty zany. Raha fehezina ny fahasoavan'Andriamanitra dia niseho amin'ny fahariana indray ny olona ho tonga olom-baovao. Ary nivolaza matetika teo tao amin'ny Jesosy sy ny azijaliany ino nanatanterahany zany. Ny antony fahasoavana, ny antony faharian'Andriamanitra ny olona ho tonga olom-baovao indray dia mba retiny hoe mba hanao asa tsara. Ary zany koa no mampiditra antsika iresaka makasika ny fizarana faharoa amin'ity fampianaran'ity dia momba ny asa tsara izany. Ny olom-baovao sy ny asa tsara. Ahoana zany asa tsara zany? Raha mirazotra ny hoe fahasoavana sy famoronam-baovao dia izao manaraka izao no azambara makasika ny asa tsara riavana. Raha miverina kely makany amin'ny testamenta taloha sika, any amin'ny Genesis 1:9 ka hatramin'ny 7:20 dia noforonon'Andriamanitra ho tahaky ny endriny ny olombelona. Zany hoe hosolo-tenany amin'ny asa samihafa zay ataony eo anivon'ny voarina. Araka ny Genesis 2:2 dia noforonony mba hiasa sy hitandriny zany voarina zany ny olombelona. Ny hoe miasa dia manany ny heviny hoe hikolokolo sy manatsara hatrany. Ary ny hoe mitandrina kosa dia mameno zany heviny zany, mikarakara, miazona, miaro ny fahatsaram-batsy ho simba, mampitombo isa sy fahatsarana ny voarin'Andriamanitra. Ny olombelona dia noforonon'Andriamanitra ny antony namoronany azy dia hanao an'izany asa tsara izany. Satria riavana talohan'ny fahalavony zany adidy sy andraikitra napetrak'Andriamanitra amin'ny olombelona zany, dia tsara manamarika fa tsy vokatra ny fahotana akory ny asa, fa mahay izy azy ny olombelona amin'izy noforonon'Andriamanitra ho tahaky ny endriny azy. Ny fiarovana sy ny fitiolokoloana ary fampandrosoana amin'ny fahatsarany voarin'Andriamanitra ny tanjo ny fametrahany taminy zany adidy sy andraikitra izany. Ao amin'ny testamenta vaovao, ny vombolana hoe ergona, asa, dia avy amin'ny matoateny hoe ergazomai, miasa. Ireo vombolan'ireo dia nampiasaina voalohany indrindra tamin'Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha. Hitantsika zany ohatra amin'ny Genesis 2:2-7, Salamo 4:20, Joba 7:20. Izany hoe raha nampiasaina tamin'Andriamanitra voalohany izy tao amin'ny tantara famoronana dia zao no hevitra raketin'ny voambolana hoe miasa. Asa atao mba hahatonga fananan'Andriamanitra ho amin'ny fiziany, satria zay nataon'Andriamanitra, ho amin'ny fitomboany, ho amin'ny fahatsarany araka an'Andriamanitra izany. Nampiasaina tamin'ny olombelona voalohany zany voambolana zany eo amin'ny Genesis 2:10 arak'izay nambara teo. Izay midika fa asan'Andriamanitra apetrany amin'ny olona ny asa zay ataon'ny olona na inona io na inona na inona io na inona. Voambolana fampiasa tamin'Andriamanitra io, ka raha ampiasaina amin'ny olombelona dia midika hoe ny asa ataon'ny olombelona dia asa apetrak'Andriamanitra, asan'Andriamanitra apetrany amin'ny olona. Raha mampiasa teny vahiny kely sika dia hoe komision'Andriamanitra ampanaoviny ny olona izany. Ny asa zay ataon'ny olona fehpenany rehetra no tondroiny zany asa zany, na inona zany na inona. Voambolana hafa ilazana ny asan'ny olona koa no hoe energeo. Retsika ao anatin'izany ny teny anglisy na teny frantsay hoe énergie, zay midika hoe hery na herijika. Ny hery zay omen'Andriamanitra ny olona ka ahafahany manao zany asany zany, sady atateraka zany amaha-komision'Andriamanitra azy ao ambadika izany. Ray Paul apôstôly no miresaka azy, inona no hery omen'Andriamanitra ny olona mba hahatonga ny olona hanao ny asa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra na hahatonga ny olona hatateraka ny asa arak'izay kendren'Andriamanitra azy? Ny fanahin' zany.
io no ery na energia izay omen'Andriamanitra ny olona hahateteraka izany. Vakio ohatra ny Galatiana 5:22-20 vaombolana hafa fahatelo ilazaina ny hoe Ancien Testament vaovao dia ny hoe leiturgeo, liturgia rentsika ao anatin'izay. Izany hoe ny asan'ny olona amin'ny maha olom-baovao azy rehefa noforon'Andriamanitra ho tonga olom-baovao ny olombelona dia asa fanompoan'ny mpitiavana no hanaovany izany. Anompoany amin'ny fitiavana ny zavaboary izay nametrahan'Andriamanitra azy, anompoany amin'ny mpitiavana ny olombelona izay miara-monina aminy ihany koa. Zany hoe raha ohatra ka lazaintsika ny hoe hitandrina voarin'Andriamanitra no naharian'Andriamanitra ny olona araka ny Genesis 2:2-5 dia hanao izany ho fanompoana ny voarina, ny aso azy sy ny olombelona manodidina azy no nanatanterahany izany. Voafona ao anatin'izany koa no fanaovan'izany mba ho fanasoavana ny olombelona izay notsofin'Andriamanitra ao amin'ny fitombona. Izao manko ry havana, notsofin'Andriamanitra ao amin'ny fitombona ny olombelona, ka raha tsy mitomba ao anatin'izany fahatsarana izany ny voarin'Andriamanitra dia tsy mifanaraka izany, tsy ho tahian'Andriamanitra amin'izany izy ary ho simba ny tontolo manodidina azy. Izay indrindra ny nametrahan'Andriamanitra azy ho eo anivony, ho solitenany, hiasa sy hikolokolo ary hikarakarana voarina izany mba hifanaraka ny fitombon'ny zanak'olombelona, ny fitombon'ny zavaboary sy ny fahatsarany. Ary amin'ny alalan'izay dia iaina mpitiavana tao amin'ny sazy nametrahany azy izy. Ny fanaovan'ny olona ny asa ny arak'izany hevitra samy hafa fonosiny izany no nadika hoe miasa eto ary zay no atao hoe asa tsara ataon'ny olom-baovao izay noforon'Andriamanitra indray tao amin'i Jesosy Kristy. Izay hevitra samy hafa vonosiny hoe miasa sy asa zay, ny fanatanterahany zanak'olombelona an'izay amin'ny maha olom-baovao noforon'Andriamanitra azy, izay ny ilazana azy hoe asa tsara mifamatotra amin'ny fahasoavana arak'izay nanazavantsika azy teo ambony izany. No hoe tsara dia tsy milaza azy ho tsara araka ny fijeriny maso ihany, fa tsara araka ny kalitaony araky ny namoronan'Andriamanitra azy ihany koa. Zany hoe manana ny kalitao tsara araka an'Andriamanitra. Ny asa atao amin'ny maha komision'Andriamanitra azy, ny asa atao amin'ny maha olom-baovao amin'ny Kristy ny mpanao azy, ny asa atao amin'ny alalan'ny fanahy ho energia sy aina mamelona ao anaty, ary ny asa atao ho fanasoavana sy ho fikolokoloana ary fikarakarana ny hafa, izay no asa tsara, izay mifamadika amin'izay asa ratsy, na inona izy na inona. Ny fahasoavan'Andriamanitra na ny asa mpitiavany izay mamorona indray ny olona tao amin'ny Jesosy Kristy sy ny azy ijaliany, dia mamorona ny olona ao amin'izany maha izy azy sy ny asany izany. Mamerina indray ny olona mba ho solitenenao anivony voary sy ny olombelona namany, hanao asa tsara eo amin'izy ireo, hampitombo ny fahatsaran'izy ireo, hampitombo ny fitomboanisαν'izy ireo, asa atao amin'ny fieritreretana mandrakariva fa manao manohy eo ampelantanan'Andriamanitra ho fanohizany ny asa pahariny ny olombelona amin'izany. Raha fitinina izay voalaza rehetra ry havana dia izao: ny fahasoavan'Andriamanitra izay nahariariny tao amin'i Jesosy Kristy sy ny azy ijaliany no maha olom-baovao ny mino. Famerenana ny olona ho arak'izay nahariany azy sy nokendreny tamin'ny famoronana voalohany zany. Ny zanaky ny fahasoavana azy dia olombelona miasa sy mandray andraikitra tahaka nataon'ireo olombelona voalohany tao amin'ny saedena talohany ny fahalavoany. Asa ho fikolokoloana sy ho fikarakarana ny fananan'Andriamanitra zany. Asa ho fiarovana sy ho fitandremana, ho fampitomboana, ho fampandrosoana ny fahatsarany, indrindra arak'izay naharian'Andriamanitra sy nokindren'Andriamanitra taminy koa. Tsy asa ny ataony amin'ny voarin'Andriamanitra manodidina azy ihany zany, arak'izay nambara teo, fa asa ataony amin'ny olombelona mpiaramonina aminy ihany koa, ho fanompoany ampitiavana azy ireo. Raha miasa noho ny mahazanaka ny fahasoavan'Andriamanitra azy ny kristianina maro, indrindra ireo voalaza fa miisa 700 eto Madagasikara, dia azo antoka ry havana fahandroso ity firenentsika ity, azo antoka fahandroso ity nosondrazantsika ity. Fa inona no hita? Na dia ireo kristianina 700 ireo azy, ny manimba asa atao mba ho fanimbana na ny hafa manodidina azy na ny voarina manodidina azy no ataony. Tokony andiny tena koa ny zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy amin'izao 10 taonan'izao,
inona ny asa ataonao ary mamaritra maha olom-baovao anao amin'ny Kristy noho ny fahasoavan'Andriamanitra va ny asa zay ataonao. Asa mamotika sy manimba zay noforon'Andriamanitra ve ny asanao, sa asa-panimpom-pitiavana, ho fikolokoloana, ho fampandrosoana ary ho fampandrosoana hatrany ao anatin'ny fahatsarany izany asa zay zavatra anaovanao ny asa izany. Isika zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy ve? Zanaky ny fahasoavana tokoa. Fa raha zanaky ny fahasoavana sika dia miasa arak'izay ikendren'Andriamanitra atsika tamin'izay namoronany atsika tao amin'ny fahasoavana. Tsarovy ry havana fa izay miasa amin'ny maha olom-baovao azy araka ny fahamaritana ny asa teo no tahian'Andriamanitra ihany koa ao amin'ny asa zay ataony. Ho mpanao asa tsara amin'ny maha olom-baovao azy, amin'ny maha zanaky ny fahasoavan'Andriamanitra azy ny zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy. Amen. Ivavaka isika rehetra. Misaotranao zay ry Andriamanitra ray zanaka sy fanamasina noho ny izany fampianaranao anay izany. Ary tsy ho fampianaranao fahalalany saina ihany zany, na ho anay izay manambara na ho an'izay mandre ihany koa, fa araka ny teninao tamin'ny mpanomponao tsy ho hainy soratra masina raha tsy hiainana. Ataovy tonga fiainana izany dia ho tonga olom-baovao miasa, ho fitahiana ho an'ny tenanay, ho an'ny fianakavianay, ho an'ny fiarahamonina misy anay, ho an'ny zavaboary rehetra, ho an'ny firenenay izay zanako ny fahasoavanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy manankely avy any Nazareto nangatahana izany, misaotra Jesosy eo. Amen. Sani misy fe magneso tenu mi fama velu zalai tenu nasakaini sanaringe bebe namalaki fe fakakini farani. Sani misy fe magneso tenu mi fama velu zalai tenu nasakaini sanaringe bebe namalaki fe fakakini farani. Askana uranga he, askana uranga babe, askana uranga he, askana uranga babe, askana uranga he, askana uranga babe, askana uranga dia. Tenume, nasakaini sanaringe bebe namalaki fe fakakini farani. Tenume, nasakaini sanaringe bebe namalaki fe fakakini farani. Askana uranga he, askana uranga babe, askana uranga he, askana uranga babe, askana uranga he, askana uranga babe, askana uranga dia. Mangasana Jesusi, mandiana na romudi, mangesu, mangesu, hayam, mangesu, nimbate, mangesu, mangesu, mangesu,
sampavake nanondaase Jesusinitata Getsemane Shingerani Matenulekune Waberu Wangalake Anawama Wibabake Jesusinitata Getsemane Shingerani Matenulekune Kutumunitira Kekinyanarane Witabia Bia Wamseli Sampavake Jesusinitata Getsemane Shingerani Matenulekune Waberu Wangalake Anawama Wibabake Jesusinitata Getsemane Shingerani Matenulekune Anawama Wibabake Anawama Wibabake Anawama Wibabake Isinamana Tiku presente na minau Namunjalizi Tiku kura ufunze nyanau Efafatani Saile eta mumba mumbana Sani Eni ameke na wazizau Sahaza tema apudesu Pastora pamese manai Esame akuzo fitahiana Anjamani jamami nafu Sahaza tema apudesu Pastora pamese manai Esame akuzo fitahiana Anjamani jamami nafu Urafudeso Manatsutatana na minau Teanayana Yara kamina wandanitau Isilenane Nutena mahani aimanau San masuana
Reza Iditaniti Tisifita Harana Fenaratsina Iverina Awamina Ajamani Chayo Efa Fantaja Pafiadanana De Iverina De Anuquana Nakalazana Umanja Kiza Iverina Madesini Natsi Nangadana Ampumamana Sabata Radurai Sinauirai Alleluia Walau Tumpu Masino Intia Barai Sunau Wirayo Fefatu Jakan Sikuruvana Fautana Be Nino Manusaku Barai Swaurayo Fazanaka Mawamina Ajamani Chayo Efa Fantaja Pafiadanana De Iverina De Anuquana Nakalazana Umanja Kiza Iverina Madesini Natsi Nangadana Ampumamana Sabata Radurai Sinauirai Alleluia Walau Tumpu Masino Niverina Madesini Ratsi Wangatana Sabata Radurai Sinauirai Alleluia Walau Tumpu Masino Mbola hiaraka hivavaka isika rehetra. Misaotra anao zahay Jesosy eo mbola nomenao indray ity fotoana ity ahafahanay indray mandray ny fampianarana avy aminao, ahafahanay mandray ny fampaherezana avy aminao. Misaotra fa fitiavana lehibe mbola ahafahanay mihaino sy mandray ity teninao ity. Nefa mialohan'izany dia mangataka aminao zahay mamindrafo aminay mamelany elokay amin'ny tsy fahatanteranay rehetra. Matetika tokoa izahay Jesosy dia diso fandray ny teninao, kanefa mangataka ny fanahinao masina izahay mba hanitsy hanazava izany amin'ity fotoanan'io ity. Dia mitenena ary Jesosy araka ny fombanao fa vonina iaino izahay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany no azonay maniry sy mangataka izany vavaka izany. Amen.
Voalohany dia faly miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny anjarako eto moa dia fampianarana mahakasika ny fitahiana azon'izay manao asa tsara araka ny Hebreo 9:10. Everiko fa tsy vahiny amintsika loatra ity lohahevitra izay ho velabelarin'ny eto ity, kanefa mbola manana hafatra tiany ambara amintsika ny ten'Andriamanitra, ka isaorana izy nanome antsika izao fampianarana izao. Eto koa dia makasitraka ny mpikarakara ny 10 taonany ZFLM izay manome anay anjara amin'ny alalan'izao fampianarana izao. Voalohany indrindra dia hiditra avy hatrany amin'ny fampianarana isika, nozaraiko 3 mazava lehibe ny fampianarana izay hoentina eto anio. Dia ny voalohany dia ho hazavaintsika ny mahakasika ny atao hoe fitahiana. Manaraka izany ny atao hoe asa tsara, ary fahatelo farany ny fitahiana azon'izay manao asa tsara. Hanomboantsika azy dia andeha hovakitsika ny soratra masina izay voasoratra ao amin'ny Hebreo 9:10. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo voninahitry ny anarany, raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany. Amen. Mialohan'ny famelabelarana izay atao dia haompana tanteraka amin'ny bokin'ny Hebreo ny fanazavana, ka andeha asiana resaka fohifohy mahakasika ny boky Hebreo. Raha ny mpanoratra no asian-teny dia tsy fantatra mazava izay nanoratra ny boky epistily ho an'ny Hebreo, nefa tsy dia ny fahafantarany ny olona izay nanoratra azy ny zava-dehibe, fa ny asan'ny fanahy masina izay nahazoana ity boky ity, izay boky sarobidy tokoa. Na dia ekeny manam-pahaizana sasany aza fa nosoratana ho an'ny jiosy ity boky ity, dia tsy vitsy ireo mpikaroka no manindry fa tsy ho an'ny jiosy irery no nanoratana azy fa ho an'ny jentilisa ihany koa. Ary manamafy izany Italia izay tany jentilisa tamin'ny fotoana nanoratana ny boky, ary izy irery ihany koa no toerana ara-jeografia izay resahan'ny boky. Hitantsika izany ao amin'ny Hebreo 13:7-20. Ekeny mpikaroka maro kosa fatandrifo kokoa ny taona 490 ka hatramin'ny 590 tao aorianan'i Jesosy ho fotoana nanoratana ity boky ity. Ary raha ny loharanona nivozana ny boky indray no jerena dia hita fa ny testamenta taloha sy izay manodidina an'i Jesosy no mameno ity boky ity, ary tena nandray betsaka avy amin'ny testamenta taloha noho izany ny boky Hebreo. Manao ary ny endriky ny soratra amin'ny boky. Endrik-soratra mifangaro no hita ao amin'ny boky Hebreo, fa izay misoangadina dia ny fampianarana, ny toriteny ary ny famelabelarana. Hiditra avy hatrany amin'ny tanjon'ny boky isika. Ny olona nivantana n'ity soratra ity dia olona efa niorom-paka tamin'ny finoana, nefa nandalo fizahan-toetra lalina ka mila hemitra. Ho fampahirezana azy ireo ary ho fampirenana azy ireo no antony nanoratana ity boky ity. Ary raha ampitahaina amin'ny zava-misy ankehitriny dia tandrifo antsika koa izay tanjon'ity boky Hebreo ity, satria mandalo fizahan-toetra mahamay isika ankehitriny, ka maro no mila hemitra, mila ho kivy ary mila vonjy sy fampahirezana. Mibanjina ny famonjena ihany koa ny boky, ary io ny tena ivony. Arak'izany dia anisan'ny kendren'ny boky ihany koa ny fanazavanany amin'ny famonjena sy ny momba ny mpamonjy. Miresaka ny asa tsara antsika amin'ny lohahevitra teo dia ny fitehafana sy fampirisihana ny asa tsara ihany koa izay efa tanterahin'ny mino dia tanjona kendren'ny boky. Isan'ny fomba izay nataon'Andriamanitra amin'izay ny olony ny fitahiana.
amin'ny fiainana andavanandro sy ny fanantenana amin'ny hoavy. Misy valiny tokoa mantsy ny asa tsara izay ataony mino ary isan'ny tanjona voatran'ity boky ity ny fanindrina ny fitahiana izay raisin'ny mino ka feno fitiavana sy manao asa tsara araka ny faneva izay hita ao amin'ny Hebreo 9:4-20 hoe ary aoka hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara izay noraisina ho faneva fankalazana manetriketrika ny 10 taona ny vondrona zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy eto amin'ity Facebook ity. Hiditra amin'ny tena votoatiny ary isika ka teboka telo lehibe araka ny efa voalaza teo ambony no horaisitsika amin'izany. Voalohany indrindra dia ho jerentsika ny atao hoe fitahiana. Inona moa no atao hoe fitahiana? Manaraka izany dia ho valitsika ihany koa ny atao hoe asa tsara. Ny asa inona no atao hoe asa tsara? Ary fahatelo farany dia ho valitsika ny fitahiana azon'izay manao asa tsara. Voalohany ary ho resahantsika ny amin'ny hoe fitahiana. Ny fitahiana araka ny Baiboly no jerentsika voalohany dia avy eo ny fitahiana araka ny boky Hebreo. Marobe tsy tambo isaina ny fitahiana raha ny Baiboly manontolo no resahana. Fa ny azo amtinana ny heviny dia hoe fanomezana na fananana zava-tsarobidy marobe sy isan-karazany. Ary Andriamanitra hatrany no tondroina ho mpitahy na mpanome fitahiana. Izay atolony dia tsy voatanisa no ny hamaroany sy ny isany fa reto manaraka reto no maritsika manokana. Voalohany indrindra Andriamanitra dia manome mpitondra hendry ho antsika. Fitahiana avy amin'Andriamanitra ny fanomezany mpitondra hendry izay mitondra sy mitantana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy miangatra amin'ny fitondrana ny vahoaka izy, mitsara marina araka ny tokony ho izy ihany koa izy. Faharoa ny amin'ny fitahiana araka ny Baiboly dia manome fitsaharana Andriamanitra. Andriamanitra ny fitsaharana Andriamanitra satria izy tena dia nitsahatra rehefa avy niasa namorona izao tontolo izao. Manome fitsaharana ho an'ny olona izy araka ny efa nampanantenainy an'i Mosesy araka ny tao ampanjaka voalohany 5:5-50 manao hoe isaorana ny Jehova izay nanome fitsaharana ho an'ny Israely olona araka izay rehetra nolazainy. Tsy misy latsaka na dia kely na dia teny iray aza tamin'izay teny soa rehetra nampilazainy an'i Mosesy mpanompony. Zava-tsoa ny fitsaharana izay omen'Andriamanitra ary tena fitahiana tokoa izany. Rotoroto sy fahasairanana maro no atrehin'ny olona ankehitriny. Toa tsy mahita fitsaharana fa sahiran-dava, mitaintaina. Nefa eo anatrehan'izany Andriamanitra izay loharan'ny fitahiana dia manome fotoana sy fahafahamitsahatra ho an'ny olona. Ho ahy manokana dia raisiko fitahiana avy amin'Andriamanitra ny fiboana satria manome fitsaharana ho ahy amin'ny rotorotom-piainana andavanandro. Ary satria koa isika reraky ny fahotana dia naniraka ny zanany lahy tokan'Andriamanitra hanaisitra ny fahotantsika. Izay fahotana izay tsy ahitantsika pitsaharana amin'Andriamanitra. Fahatelo dia fitahiana avy amin'Andriamanitra ihany koa ny hery sy ny fahafahana miasa sy manao zavatra iray. Omeny ny olona izany mba ahafahan'ny olona miatrika ny andavanandrom-piainany sy manefa ny adidy maro izay petraka aminy. Fahaefatra dia fitahiana avy amin'Andriamanitra ihany koa ny famindram-po. Araka ny Genesisy 4:20-17.
Salamo faraky amin'ny 30 andiny faharoa amby 20, Rota toko faefatra andiny faefatra amby 10. Fitahiana avy amin'Andriamanitra ny fihazonan'ny olony amin'ny famindrapony sy ny fitantanany azy. No zany dia tena toepon'Andriamanitra mihitsy ny mamindra fo ka tsy mety miala amin'Andriamanitra izany famindrampo izany. Rehefa atobany amin'ny olona izany dia tonga fitahiana mahasoa sady mampirisika ihany koa ny olona hizara soa amin'ny hafa ihany koa. Ny famindrapon'Andriamanitra no nisehoany tamin'ny Saoly ka nahatonga azy ho mpizara famindrapo tamin'ny andro sisa rehetra ny ainany tao aorian'ny fotoana nisehoan'i Jesosy taminy. Tena fitahiana araka izany ny famindrampon'Andriamanitra izay atolony ny olona. Fahadimy, fitahiana avy amin'Andriamanitra ny fahafahamandresy ny fahavalo, na dia sarotra resena aza izany fahavalo izany, satria efa manome toky ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Romanina toko 7:7 manao hoe kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Hitantsika araka ireo ohatra ireo fa Andriamanitra no loharanom-pitahiana. Eny na dia eo aza ireo olona lazaina fa mitahy na mitsodrano dia mbola Andriamanitra ihany no tondroina ho loharano izany fitahiana izany. Azontsika raisina ohatra ny amin'ny Isaka izay nitsodrano ny zanany ka iantsony ny anaran'Andriamanitra loharano fitahiana ahatanteraka ny tsodrano izay ataony amin'ny zanany. No zany dia tsy asan'olombelona ny fitahiana sy ny fanomezana ny fitahiana fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ary asan'Andriamanitra feno izany. Raha fitinina fo izay fitahiana araka ny Baiboly izay dia hitantsika teo fa fanomezana sy fitahiana avy amin'Andriamanitra ny fanomezan'ny mpitondra hendry. Fitahiana avy amin'Andriamanitra ny fanomezan'ny fitsaharana. Fitahiana avy amin'Andriamanitra ny fahafahana miasa sy manao zavatra iray, ary fitahiana avy amin'Andriamanitra ny famindrampo, farany fitahiana avy amin'Andriamanitra ny fahafahana mandresy ny fahavalo. Fa eto dia nosinganina manokana ny fitahiana araka ny boky Hebreo satria io ny votoatin-dresaka. Tsara ny manamarika eto sahady ireto fahadisoana mpahazo ny olona rehefa miresaka fitahian'Andriamanitra. Voalohany dia ny tany Kanana hita maso ihany izay misy ny hareny tany sy ny hareny ara-materialy no ao an-tsainy maro, indrindra ireo fiangonana zandrina sy sekta rehefa miresaka fitahiana izy ireo. Aompany amin'ny fanekena taloha izay tsy tanteraka ny fiainan'ny olona. Ary satria izany zavatra ara-materialy izany heverina ho fototra dia tsy mahagaga ry zareo raha mivarotra ny fivavahana amin'ny alalan'ny fanaovana dokam-barotra isan-karazany amin'ny haino aman-jery, ary ny olona maro no tsy mahafantatra tsara ny atao hoe fitahiana ka mananki-po amin'ireny zavatra ivelambelany fotsiny ireny, ary lasa tsy tena mahita izay tena izy dia ny fitahiana omen'Andriamanitra avy any an-danitra izany, izay omeny ety an-tany ka hatrany an-danitra. Ny fahadisoan-kevitra faharoa mety mitranga dia ny hoe rehefa kristianina ve dia tsy tokony manan-karena izany, kanefa manome ny fitahiana ho an'ny olona rehetra Andriamanitra, fa ny tsy fahaizana mitantana azy no anameloan'Andriamanitra ny mpanan-karena. Misy tokoa manko ny olona tsy mahay mitantana ny harena izay efa nomen'Andriamanitra azy, tsy hainy ny manampy ny hafa amin'ny alalan'izany harena izay men'Andriamanitra izany. Fa mba fitahiana manao akory ary ny fitahiana araka ny bokin'ny Hebreo. Voalohany dia fitahiana toy izay azon'ny Abrahama ny fitahiana araka ny boky Hebreo. Ny Hebreo toko 4:4 no milaza mazava io, ary andraisany amin'izany koa ny
voasoratra ao amin'ny Genesis 2:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, hitahianao tokoa aho ary hahamaro dia hahamaro anao. Tsy ny hahamaro isan'ny mino no tanjon'Andriamanitra eto amin'ity tsodranom-pitahiana ity, fa akoatra ny fitohizan'ny taranak'olombelona izay omeny amin'ny alalan'i Abrahama dia ny fitohizan'ny tantaram-pamoronana izay nataony sy tantaram-pamoronana izay ataony ihany koa izany. Raha miresaka ny fitahiana notonon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama nefa dia tsy mandeha irery ity hoe hahamaro ny taranaka ity, fa miaraka amin'izany mandrakariva koa ny hoe hameno ny tany hiaina sy hivelona, hahatonga azy ho firenena lehibe. Sy ny hoe ho fitahiana ho an'ny olona rehetra, izany hoe ho lasa loharano ivoan'ny fitahiana ihany koa ary ho fitaovana hitahian'Andriamanitra ny firenena rehetra izy. Ary io ny fampanantenana izay mihoatra lavitra noho izay nomenan'ny Abrahama sy ny taranany, satria omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zanany dia Jesosy Kristy, ilay lazain'ny Hebreo hoe mpisorona be izany. Mihoatra lavitra noho ireo izay voalaza teo izay ny fitahiana izay atolotra Jesosy Kristy antsika amin'ny mampisorona be azy araka ny hitantsika ao amin'ny Hebreo. Araka izany ary ny fitahiana izay hitantsika ao amin'ny Hebreo dia fitahiana omen'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. Ary io famonjena io no zava-tsarobidy sy fototra izay ataon'Andriamanitra amin'ny olona. Ny rano Kristy izay nalatsaka no fitahiana azona famelan-keloka. Io rano Kristy io dia manadio ny olona manontolo sy ny olona rehetra. Ny olona manontolo satria voadion'izany avokoa ny maha olona feno azy hatramin'ny fieritreretana na hoe ahitsiaro amin'ny teny anglisy hoe conscience izany. Ny rano Jesosy no niditra indray mandeha tao amin'ny masina indrindra ka nahazo fanavotana mandrakizay. Ny olona rehetra izay, satria ny olona rehetra dia fanomezana sarobidy avy amin'Andriamanitra dia omeny tsy hakanavaka ny olona rehetra ihany koa izany. Azoana fitahiana araka ny Hebreo 2:20 ihany koa ny finoana. Ny Hebreo 2:20 ity dia mitanisa ireo olo-malaza ny finoana izay nandray fitahiana noho ny finoana izay nananan'ireo olona ireo. Raha tsy ilaza isika afa-tsy Abrahama teo dia ao ihany koa Enoka izay ninon'Andriamanitra ka tsy navelan'Andriamanitra hiatra taminy ny fahafatesana. Ao ihany koa Noa izay noho ny finoanan'Andriamanitra no nahatonga azy azo zava-tsoa isan-karazany. Nefa farana mpanoratra ao amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny 70 fa tsy mba nandray ny teny fikasana ireo fa nahazo ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Tsara lavitra noho ny fitahiana izay azon'ireo olona ireo ny fitahiana azony izay mino an Jesosy, mino ny famonjena izay vitan'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana. Noho izany dia zava-dehibe ny finoana satria andraisana fitahiana avy amin'Andriamanitra izany. Faharoa dia hiditra amin'ny asa tsara isika ao amin'ny fizarana faharoa. Asa tsara avokoa izay nataon'Andriamanitra satria izy tena ny mihitsy no nilaza fa tsara indrindra izay rehetra nataony rehefa avy namorona izao rehetra izao izy. Asa tsara avokoa ny asan'Andriamanitra satria tsy mikendry afa-tsy edena sy paradisa ary filaminana sy fiadanana feno ho an'ny olona sy ny zavaboary izay nataony izy. Ny asan'ny olona kosa dia mety ho tsara
na ratsy araka izay antony sy fomba anaovany azy. Miankina amin'ny mpanao ny asa zany mahatsara na maharatsy azy voalohany indrindra. Fa izay hojerentsika manaraka eto dia ny asan'Andriamanitra. Tsy ho voalaza amin'ny fahafenonana ovinana ny asan'Andriamanitra na izay hita ato amin'ity bokin'ny Hebreo ty ihany aza. Tsy hain'ny olona izay voafetra mantsy ny hanambara sy hanazava ny asan'Andriamanitra izay tsy voafetra. Fa teboka telo ihany no resahantsika eto mahakasika ny asan'Andriamanitra izay dia ny asan'Andriamanitra amin'ny mahampamorona azy, ny asan'Andriamanitra amin'ny mahampamonjy azy ary ny asan'Andriamanitra amin'ny mahampitahy azy. Asan'Andriamanitra amin'ny mahampamorona azy. Izao rehetra izao dia asa-pamoronan'Andriamanitra. Ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra eo aminy. Ny olona ny zavatra rehetra izay misy dia samy noforonan'Andriamanitra avokoa ary asa tsara izay nataon'Andriamanitra izany. Noforonan'Andriamanitra ary namboariny tamin'ny tanany izao rehetra izao araka ny boky Hebreo. Milaza izany ny voasoratra hoe ianao Jehova tany aloha nanorenanao ny tany ary asan'ny tananao ny lanitra. Hebreo 1:10. Ny hoe asan'ny tananao dia anondrona ny asan'Andriamanitra amin'ny mahampamorona azy. Ary mazava be ny fitenenana izany ao amin'ny Isaia 40:2 sy ny 2. Ary raisiny ny asan'ny apôstôly 7:15 ihany koa zany manao hoe tsy nitanako va ny nanao izao zavatra rehetra izao. Tsy ireo ihany aza fa ny zavatra rehetra mihitsy no noforonan'Andriamanitra sy nataony satria izay nanao ny zavatra rehetra dia Andriamanitra. Any Jehova ny tany sy izay rehetra ao aminy. Salamo 4:21. Asan'Andriamanitra amin'ny mahampamonjy azy. Miariary tsy takona fenina atao amin'ny boky Hebreo ihany koa fa ny asan'Andriamanitra dia ny asan'Andriamanitra mahampamonjy azy izay. Araka nefa voalaza dia mpamonjy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany izy. Voalohany dia Kristy no mpamonjy ary ny olona no vonjena. Fa miendrika izay antony nanaovana ny zavatra rehetra sady nahariana ny zavatra rehetra raha mitondra zanaka maro ho any amin'ny voninahitra ny hahatanteraka ny tompony famonjena ireo amin'ny fahoriana. Mainka fa ny rany Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsino an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no hahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'Andriamanitra velona. Fa hita marina fa tsy anjelo no vonjeny fa ny taranaka Abrahama no vonjeny. Hebreo 2:2-4. Ary ambaran'ireo andin-tsoratra masina ireo fa Jesosy izay antony izao tontolo izao ny mpamonjy ka nanao sorona ny tenany izy ho famonjena izao tontolo izao. Faharoa izay indray mandeha tsy miverina ny famonjena. Kristy tonga tetỳ an-tany ho sorona noho ny fahotan'ny olona. Ary mazava be ny fanambaran'ny Hebreo azy ao amin'ny Hebreo 7:7 manao hoe dia tahaka izany koa Kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro dia hiseho fandroany tsy aminota amin'izay miandry azy ho famonjena. Indray mandeha tsy miverina nefa manan-kery amin'ny olona rehetra amin'ny fotoana rehetra ary amin'ny toerana rehetra ny famonjena izay nataon'i Jesosy. Ny asa pitsoronana izay nataon'ireo mpisorona sy mpisorona be samihafa teo amin'ny zanak'Israely dia sady miverimberina no mahafaka ny fahotana sasantsasany ihany araka ny sorona izay natao ho voafaritra tamin'ny fotoana nanaovana azy. Fa ny asa nataon'i Jesosy kosa dia asa mpamonjena, asa mpisoronana indray mandeha tsy miverina ihany. Mbola manamafy izany ny amin'ny Hebreo 7:10
amin'izany sitrapo izany no nanamasinana antsika tamin'ny nanaterana ny tenan'i Jesosy Kristy indray mandeha. Jerentsika indray ny asan'Andriamanitra amin'ny mampitahy azy. Itoban'ny fitahian'Andriamanitra amin'ny asa izay ataony ny olona sy zavaboary. Ary tena fitahiana tsoroamatany ny famoronana ny olona sy ny zavaboary rehetra eto an-tany sy any an-danitra. Ka ohatra isika ny tantanan'Andriamanitra ny fiainana zanak'Israely tany anefitra. Ary ilazana ny asan'Andriamanitra hita maso eto amin'izao tontolo izao ihany koa ny asa araka ny boky Hebreo. Ary izany no hita araka izay lazan'Andriamanitra aminy hoe izay nakany razanareo fanahy ahy tamin'ny zahany toetrahy ary nahita ny asako 70 taona izy. Hebreo 7:7. Manaraka ny tantaram-piainan'i Jesosy mivantana dia ity asan'Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely tananefitra ity no tantara lava indrindra voasoratra ary naverimberina indrindra ao amin'ny Baiboly. Ny Exodus, ny Leviticus, ny Numérie ary ny Deutéronomia dia samy milazany amin'izany avokoa. Voarakitra amin'io asan'Andriamanitra io farafahakeliny ny fampandresena namoahana ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana sy ny fandresena ireo fahavalo teny ampandehanana. Ny fitantanana azy ireo nandritra ny 70 taona, ny fanomezana sakafo azy ireo, ny fananganana ny Israely ho firenena lehibe, ny fitondrana azy eo amin'ny tany tondra-dronono sy tantely. Ary raharavina ny asa izay nataon'Andriamanitra tany anefitra dia ny fanatanterany ny teny fikasana, ny teny fampanantenana izay nataony tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Ary tsy hafa io teny fampanantenana io fa fitahiana satria izao no lazain'i Abrahama. Dia hahatonga lazain'Andriamanitra zany amin'ny Abrahama. Dia hahatonga anao firenena lehibe aho sady hitahy anao sy hahalehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Asan'Andriamanitra ny fitahiana ny olona ary avany amin'izany ny mino dia izay matoky sy mino azy. Asan'Andriamanitra ihany koa ny manome fitsaharana araka ny hita ao amin'ny Hebreo 4:7-10 ary asany amin'ny mampitahy azy ihany izany. Andriamanitra dia nitsahatra tamin'ny asany rehefa navita ny famoronana izao tontolo izao nandritra ny 9 andro. Dia toy izany ny idiran'ny olon'Andriamanitra ao amin'ny fitsaharan'Andriamanitra amin'ny fotoana voatondro. Fanomezana avy amin'Andriamanitra io fitsaharana io, fitahiana avy amin'Andriamanitra koa io fitsaharana io. Amin'ny mampitahy an'Andriamanitra dia manome zavatsoa ho an'ny olona izy. Ny zava-tsarobidy izay tolotr'Andriamanitra dia famantarana, fahagagana, asa lehibe samihafa sy ny fanomezana ny fanahy masina. Ny famantarana izay lazany eto dia tsy hafa fa ilay famantarana izay resahan'ny bokin'ny Jaona ihany dia ireo zavatra 7 nosoratan'ny Jaona mba hahatonga ny olona hiny fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra ka hanana ny fiainana amin'izany fotoana izany. Ny fahagagana kosa dia androana zava-mahagaga, zavatra natao amin'ny fomba mahagaga ary zavatra tsara sy mahafinaritra izany. Ny asa lehibe samihafa indray dia karazam-pahagagana izay ataon'Andriamanitra fa ny miavaka indrindra amin'ny asan'Andriamanitra izay resahana eto amin'ny Hebreo 2:4 dia ny fanomezana ny fanahy masina. Ny fanahy masina no antoka avy tany mino ny asan'Andriamanitra satria Andriamanitra manolo-tsaina sy mitarika ny marina rehetra izy. Tsindriana hatrany ny fa tsara avokoa ny asan'Andriamanitra rehetra. Fa ahoana kosa ny amin'ny asan'ny olona. Raha ny boky Hebreo ny dinina dia avahany tsara ny asa maty na asan'ny tsy mino sy ny asan'ny mino na asa tsara. Ny amin'ny asa maty no jerentsika ary izao. Ino no atao hoe asa maty? Ny asa maty dia asa tsy amin'ny finoana
asany tsy mino ny asa maty. Asa maty zany satria tsy mitondra ny teny famonjena ho an'ny tena sy ho an'ny hafa. Tsy mitondra ho amin'ny fibebahana marina dia ny fialana amin'ny tsy finoana izany. Na mizara sakafo an'ny sahirana azy ianao nefa tsy ahatonga asino an Jesosy ny asanao, rehefa tsy mino an Jesosy ianao mpanao ny asa verimaina fotsiny ihany zany. Faly ny omena sakafo fa nahazo sakafo fa ny fiainany dia mbola mijanona toy ny teo aloha ihany. Koa na inona asa vitan'ny mino, vitan'ny olona ka tsy mino dia asa ratsy izany. Asa maty ny asany tsy mino satria mitondra ho amin'ny fahafatesana mandrakizay. Ny asa maty dia mitondra ho amin'ny fahaverezana, tsy ahafahana manompo an'Andriamanitra velona. Maty ny asa izay ataony tsy mino satria tsy fanompona an'Andriamanitra velona. Fa ny rano Kristy irery ihany no afaka mamelona ny asan'ny olona ho tonga tsara. Ny rano Kristy ihany no manadino fieritreretan'ny olona ka ahafahany manao asa tsara. Dia ny asa fanompona an'Andriamanitra izany. Manoloana ireo fepetra samy hafa izay raisin'ny fitondram-panjakana ho fiarovana ny ainy-vahoaka mba tsy hiparitahan'ny aretina COVID-19 izay iainantsika ankehitriny dia mametra-panontaniana ny kristiana hoe inona no tokony ataon'ny fiangonana, inona no tokony ataon'ny FLM manoloana izany. Ny valiteny omeny Hebreo dia izao: tsy ny endrika ivelan'ny fanapahan-kevitra ny tokony hojerena fa ny antony nandraisana fanapahan-kevitra, fanaovana ho zava-dehibe ny aina vokatry ny finoana avy amin'Andriamanitra satria dia avy amin'Andriamanitra ny aina. Izay ny mahakasika ny fitahiana fa sy ny asa tsara, ary ny hojerentsika ny mahakasika ny asa maty fa hojerentsika ihany koa ny hoe inona zany ny asa tsara. Ny asa tsara eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy asa tsara araka izay heveran'ny olona azy no resaka eto. Ny asa tsara tsy izay azahoana sitraka avy amin'Andriamanitra. Ny fanoavana azy izany, ny fanekena ny fisiany, ny mampamorona azy, ny mampamonjy azy, ny mampitahy azy. Izany no ankasitrahan'Andriamanitra. Izany no asa tsara sady loharan'ny asa tsara. Ary tsy zavatra hafa izany fa ny finoana an'Andriamanitra irery ihany. Hebreo 12:9. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azoana sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy sady mamaly soa izay mazoto mitady azy. Tamin'ny fandiniana lalina ny soratra masina izay nataony Lotera dia manambara mihitsy fa ny finoana no asa tsara voalohany indrindra. Ny hoe asa atao amin'ny finoana dia asa ataony mino. Araka izany rehefa mino ny mpanao asa dia tsara izany ny asa ataony. Ny mino no afaka manao asa tsara. Ny mino izay efa mahazaka ventin-kanina no ka mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy no afaka manao asa tsara. Izany hoe ny asa tsara dia izay araka ny sitrapon'Andriamanitra ka mitondra famonjena, mitondra finoana ho an'ny hafa koa. Ny mino izay efa nahatra tamin'ny finoana no afaka manao asa tsara. Raha efa kristianina ianao dia afaka manao asa tsara. Raha mpiandry ianao afaka manao asa tsara. Maika moa raha efa pastora dia ahoana no tsy afaka hanao asa tsara. Asa tsara ataony mpitondra fiangonana ny miambina ny fanahin'ny kristianina. Ny fanahy izay lazaina eto dia ny fosiny sain'ny maha olona manontolo mihitsy. Izay ataony mpitondra fiangonana amin'izany dia mamangy, mampahery ny kristianina, mampianatra azy ireo mandrakariva ny lalam-pamonjena ary manao izay toerany amin'ny finoana. Ny mitoetra sy miasa ho modelin'ny finoana araka ny modelin'ny finoana marobe izay tanisana tamin'ny Hebreo 1:20 teo ray manontolo dia izay no atao hoe manao asa tsara. Farany ny fitahiana azon'izay manao asa tsara. Ny
teny ao amin'ny Hebreo 4:7 dia milaza mazava fa tsy afa-misaraka ny famonjena sy ny asa tsara. Ny asa izay tsy afaka misaraka amin'ny famonjena dia ny asa fitoriana ny filazantsara amin'ny endriny rehetra araka izay namoabasana azy tetsy aloha, koa izay mino ka manao asa tsara mitory ny filazantsara no mahazo ny teny araka ny Hebreo 4:10 hoe fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany, raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany. Raha hazavaina tsotra izany teny izany dia izao: Andriamanitra tsy mba manao ny tsirariny fa azo itokihana, azo anteherana tokoa. Noho izany dia tsy hanadino na anao tsinitsinina ny asa tsara izay ataonao amin'ny olona masina izy, tsy manadino izy fa manome fitahinana manana ambiampy dia famonjena sy izay ilainy eto an-tany ka hitohy hatrany an-danitra any. Misy safidi ratumbo yana mahalala fa misy nididi siamerenana hangetsa nanasana chio fandisi manau aruani sinidi Zaina tau pituri di teni Mazana nutsapa sienu mandi swazireni Lawo gana humana ki uzukani tani Ande mi vele na mudi hamuzi nyakani Yana atsapa famisi safidi Ratumu yana mahalala famisi nididi Zanere nana hangeta nana usala chio Fandisi manda uarua isinidi Pituri ni teni Mazana nutsapa sienu
teny iza asany araina fa mandeana teny iza Hampandronika hampandroso Fitiavana tsarako hatamaro iray isika eto ipeny na fifandraisia fisan'ny Mpampianatra Kristy na fianarasia fisan'ny Mpampianatra Kristy Hampandronika hampandroso Fitiavana tsarako Hampandronika hampandroso Fitiavana tsarako.